taona vitsivitsy lasa izay dia nanambara ny pasteur lehibe no fiangonana chaîne io hoe misy vatsim-pianarana ozy ho ana tanora zato mandeha makany ivelany. Zay ny zavatra nyteneniny. Ary sady miasa ozy no mianatra rehefa makany. Ohatrany hoe raha le zavatra arangarangany olona zany, araviravy amin'ny olona zany dia ohatrany hoe zavatra tena tsara be, mahasarika ary mahafinaritra, tena mova tsy paradisa mihitsy le mandeha makany ivelany izay resahany io fiangonana io. Fa eo amin'izay tsy maintsy mitandrina ary tsy maintsy mailo. Ny problème manko dia zao mbenjoana evson, isika malagasy no le fahantrana, no le tsy fahatakarana ihany koa, dia lasa mora roboka mitrangan-javatra tahaka nytony. Vao miasa ny ivelany zany koa ianao dia efa mikoropaka daholo le hoe mandeha miasa ny ivelany. Eo zany ianao tonga saina hoe fa misy inona? Ny fiangonana evangelika chaîne dia andefa tanora miisa 100 mandeha makany ivelany ihany. Eo zany le zavatra tiatsika apetraka. Ary ireo tanora miisa 100 ireo tompoko dia takina $1,700 par personne hoe anaovana frais de dossier. Tsy hainao hoe inona io frais de dossier homanina amina $1,700 par personne io, fa rehefa ataotsika aloha ny compte zany $1,700 izany, $1,700 izany raha ataotsika fotsiny hoe tamin'izany fotoana izany, tany amin'ny volana jolay, aogositra, tany amin'ny volana jona, jolay tany hoany, raha ampitombotsika fotsiny hoe andeha ataotsika $3,000 tamin'izany, efa 5 millions 100 000 ariary, zany hoe 25 millions nasaina alohan'le olona, le tanora zany zay maniry ao anatiny zay hoe ho voasarika amin'le hoe mianatra sy miasa izay. Dia misy olona ary fianakaviany olona tonga nitaraina zany, nanombohan'le investigation atsika, nanombohan'le fanadihadiana, niarahana tamin'ny club des journalistes investigation. Rehefa hitatsika tamin'ny Hainao Manjery, tamin'ny gazety sasatsasany moa zay lahatsoratra izay hoe tsy fantatra manko zany, tsy lazaina ampabe maso manko zany inona le condition, inona le fepetra samihafa izay takina aminao rehefa andehanao an'izay fianarana sy asa izay ianao any ivelany any. Fa rehefa nadihadiana amin'izay zany le olona voasarika dia nandeha nanantona dia hoe 100 ny ilaina andeha hiasa any Canada. Eo aloha zany hiasa any Canada. Miasa amin'inona? Tsy misy filazana mazava hoe hiasa amin'inona, fa hoe miasa amina fiangonana any Canada fotsiny. Dia sady miasa ny mianatra satria misy université anankiray antsoina hoe Prince Lake Intercontinental University. Zay zany no ireharehany io pastora io hoe miara-miasa ary partenaire akaikiny zay fiangonana chaîne izay sy le fianarana. Misy fianarana manko eto Antananarivo zany antsoina hoe ILC, Institut de Leadership Chrétien. Ka io ILC io zany dia io pasteur mitantana ny fiangonana chaîne io no mitantana azy. Dia hoe misy an'io Prince Lake University io miara-miasa akaiky amin'le ILC zay an'le fiangonana. Dia amin'io Prince Lake University io no ampianarina le zaza miisa 100, le tanora miisa 100 sady hianatra any ivelany any. Zay zany no zavatra mitranga. Ok, dahoara zany. Fa minimum na fanadihadiana amin'izay, ary nanombohany ty fanadihadiana ty zay ho hitatsika fa ho tantaraiko eo. Miamitatra le fanadihadiana. Fa ny zavatra voalohany aloha rehefa nantaniana zany reo olona le hoe misy olona 100 alefa miasa any andafy reo, dia hoe mianatra izy nareo, dia hoe amin'izany Prince Lake University zany. Natao aloha ny fanadihadiana voalohany fa tsy mi-existe any Canada le Prince Lake University. Tsy misy any Canada io. Na mijery amin'ny internet fotsiny aranao dia tsy mahita satria noteteziko ny liste ny université rehetra ao Canada fa tsy misy ny Prince Lake University io. Zay aloha zany ray. Faharoa manarakaraka izany dia ity, tsy fantatra mazava zany hoe satria normalement fa hita izany amina firenena vaventy tahaka ny Canada, États-Unis, France, nareo firenena efa tandrefana efa mivoatra be reo zany. Raha ohatra ianao ka hoe misy
fitadiavana asa na recrutement massifa be takan'izany tsy maintsy hitanao zany amina site gouvernemental canadien ohatra na amina site ny agence pour l'emploi canadien ohatra fa tsy hitanao naizanaiza zany hoe mitady mpiasa tonga de zato zany encore moins moa zany hoe fiangonana zany ka satria rehefa nantanina hoe miasa amina fiangonana de tsy fantatra mihitsy hoe fiangonana inona zany le voalaza fa esandreo zaza ireo hiala eto Madagasikara andeha any zay zany aloha ny zavatra faharoa tiatsika asina fanamariana tsy hitanao trace zany tsy traçable zany le sans emploi nefa betsaka nge zany bentsoana son tsy hoe asa anankiray ka hoe bon mety tsy hitanao amin'ny site et même maza annonce-na emploi anankiray de hitanao any ivelany io hoe mitady asa ony mitady mpiasa tahaka an'izao ony ty agence ty na ty orinasa ity na ity église ty fa tsy hitanao ao anatin'ny internet mihitsy aloha tsy hitanao naizanaiza zany io le son asa anankizato tadia voalaza fa hoe tadiavina ho an'ireo voalaza fa hoe tokony ho an'ireo tanora ireo fa nde atao zany mbola tsy maninona fa mety hoe fiangonana de somary discret de tsy fantatrao fa efa flagrant zany aloha le hoe tsy miexiste tsy hitanao naizanaiza zany Prince Lake University any Canada zany mbola nalefa lavitra ihany le fikarohana ambintsoana Evson ilay Prince Lake Intercontinental University mihitsy no nanaovako ny fikarohana satria manko zao ny fanadihadiana zay natao zany de nitarika anakany amina fanazavana efa elaela nataon'ity pasteur ity tamina amin'ny YouTube azonao jerevany zay ary nianka tamin'izay ny fanazavako namoaka mpianatra izy mifampitomanko zany le raharaha ho anaraka tsara tsika namoaka mpianatra izy tany amin'ny volana novembre taona 2024 tany namoaka mpianatra hoe diplômé zany tao amin'io école tao amin'io institut antsoina hoe ILCI institut de leadership chrétien etsy Andravoahangy ambony io rehefa mivoaka avy tao mpianatra de antanina le pasteur zany amin'ny maha hoe filoha mpanorona le ILC azy de hoy izy hoe reo mpianatra reo izy misy 700 ahazo bourse any ivelany ny tombonyity fianarana ity manko izy lodia tia misy diplôme izay tonga de reconnu internationalement zany hoe ekeniny zao tontolo zao zany fa satria manko ozy ny zava-misy eto amintsika ny diplôme antsika ozy mbola tsy ekeny zao tontolo zao de na manao doctorat azy anao nandray ohatra mihitsy moa izy hoe doctorat fa rehefa tonga any ivelany de asainy mamerina mianatra indray anao satria tsy ekeny le diplôme na doctorat anao zany fa ny anay ty ozy tonga de ekeny zao tontolo zao mihitsy naizanaiza tianao ianarana satria mivoaka am'le Prince Lake Intercontinental University de ohatrany hoe tena pokapoka be zava-doza tsy roa matany zany le izy de minimum na recherche ny ataonao mikasika an'le Prince Lake Intercontinental University misy izy ao amin'ny internet misy site internet officiel mihitsy le Prince Lake Intercontinental University fa ity tsy fantatrao mazava hoe aiza ny toerana misy azy tsy fantatrao mazava zany fa rehefa misy ao am'le hoe contacté zany hoe midira zany mifandray am'le université de jerevako manaitra mihitsiny satria any Vanuatu zany de nosy kely any amin'ny ranomasimbean'ny Pasifika sy any Roumanie Bucarest Roumanie zay any Europe de l'Est izay fantatsika tsara fa iaina ny resaka fanondranana olona betsaka io koa any Europe de l'Est zay ny adresy mipetraka zay no any les seules adresses hitanao zany am'le Prince Lake Intercontinental University kanefa mamaky an'le site internet ianao amin'ny teny anglisy moa le izy fa mamaky azy ianao de misy ao ambinitsorana evson hoe manana hony izy hehe mihaino tsara tsika fa eo manko ny atongako miteny anareo hoe hafahafa izy ty rehefa jerena ny site web de misy fanazavana eo zany hoe iza le Prince Lake University de milaza izy fa manana campus universitaire misa amina firenena misa 250 manerana n'izao tontolo zao etre raha 250 ny firenena misy azy ve de jerevanao site internet de comme par hasard de tsy misy afa-tsy adresse any Vanuatu any amin'ny Océan Pacifique sy adresse any Bucarest Roumanie Afrique Europe de l'Est izay reriany ny adresse misy ao de gagy ianao 250 izy ny firenena misy azy ary miteny izy Afrique, Asie, Australie, Europe,
West India zany hoe tandrefana andrefana zany Océan Indien mbola tsy nainona zany Prince Lake University zany tsika taty amin'ny ranomasimbe indiana fa mety mba atao zany hoe ty le ILC ty zany mety hoe représentant Vanuatu ary Amérique centrale zay no teneny hoe amreo zany miparitaka amreo zany le campus 20 zay de ity nefa ny mahagaga tsy misy na de ray aza mitonona fa misy any université io any États-Unis any USA kanefa ny fikarohana ihany nahitana zany mandeha anao amin'ny YouTube de misy dokam-barotra nataon'io pasteur io momba le momba le Institut de Leadership Chrétien eto Andraviangambony ary lazainy fa miara-miasa amile Prince Lake University ary le Prince Lake University mahagaga indray de lazainy fa any USA na any États-Unis amin'ny dokam-barotra io misy zavatra tsy mazavazava zany ao lazainy fa any États-Unis io Prince Lake University io amile dokam-barotra iantson'ny olona zany hoe avy mampianatra ny zanakareo na vi anareo mianatra atao amin'ny ILC eo Andravangiambony io izy de diplôme tonga de misy code diplomation mihitsy ozy zany hoe famezana diplôme avy any Prince Lake University any États-Unis université raitra sy manana maizy azy any États-Unis no tadiaviko daholo koa ny liste ny université rehetra ao États-Unis une bonne centaine mihoatra an'izay fa tsy misy an'izany Prince Lake University zany mihitsy ao États-Unis na ray azy nefa ianao zany ny sarianao zany ny mpianatra hianatra ao amile ILC de hoe mahazo diplôma ekeny Prince Lake University any États-Unis anareo eo zany de fa misy zavatra fa hafa ao anatin'le izy tsy miexista zany aloha le université any États-Unis ary tsy misy an'izany koa eto ambony ty tany ty oui teny anao hoe misy université any États-Unis miara-miasa aminay université izy ary amin'ny état aiza ao États-Unis ary misy zany ny ambasaden'ny États-Unis tokony misy azonao consulter nany amin'ny ambasaden'ny États-Unis fa maninona no ataonao hoe USA zany ange ka 50 état firenena 50 ange nao anatin'izany États-Unis zany ka aizao any Massachusetts Boston ve sa any Washington DC sa any Californie sa aiza fa maninona ataonao boraingina fotsiny any USA de le gasy manko tsy mamakafaka vao hoe any USA de danza be zany de tonga de andao are le mpianatra aloha zany de ozy izy eo koa mbola vao maika mampiay rehefa natao zany le eniko zany le fanadadina nataony pasteur io fanazavana nataony tamina moka an'le mpianatra io de hoe misy mpianatra ozy 700 izay navoakanay tato amin'ny ILC fa satria moa ny diplôme anay ozy tonga de ekeny zao tontolo zao de afaka mifidy universitaire zareo sa misy université anakefatra ozy any ivelany any vonona ndray andry zareo de ireto ary le université zay vao enao de mitsangana ny volonao fa tsika gasy tsy taitra am'izany de gaga voalohany any Honduras Amérique centrale iza teto ambony ty taty moa zany mbola nisy fiaraha-miasa na université privé malagasy de any Honduras ny ray any Liechtenstein ny ray any Nouvelle-Zélande ny anakiray ary any Uruguay ny anakiray any Amérique latine io reo efatra reo any zany université andefasana an'ireo mpianatra nahazo bourse anaky 700 tao amin'ny ILC reo de nataoko indray ny fanadiadina rehefa nijerevako tsy misy an'le Prince Lake University daholo reo firenena efatra ireo Honduras, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Uruguay tsisy an'ireo Prince Lake University reo raha ohatra zany ka hoe any amin'ny université hafa de tokony mba miprécisena zany hoe tsy le Prince Lake University io fa miara-miasa amina université tahaka an'izao rehefa nijereko ohatra le Vanuatu tsy haiko ny famaky azy le any amin'ny Océan Pacifique nosy kely tsy fakaitanareo zany Port Vila ny anaran'ny capitalany de ao amin'ny Port Vila io satria le firenena kely be le Vanuatu 300 000 habitants no olona ao nombre de population 300 000 habitants de isy université matanjaka be de tsy haiko mihitsy nanina le Prince Lake University nanangana université tany Vanuatu ka any mihitsy misy ny tena fohy be any satria rehefa jerenao le site internet de io ny adresse voalohany indrindreo le any Vanuatu sy ny any Bucarest any Roumanie ok jerevanao le Vanuatu université ray ihany misy ao
de University of South Pacific, zany hoe Université de Pacifique du Sud. Zany hoe ary io Pacifique du Sud io raha de hitambarana université maromaro ary misy officiel azonao jerena amin'ny internet consultable. Fa nijerevako indray le University of South Pacific de tsy misy mihitsy ao hoe partenariat ohatra na co-diplomation ohatra amina université antsoina hoe Prince Lake University, tsy misy ao. Zany hoe tsy miexiste nulle part, tsy hitanao afa-tsy amina site internet ny irery ihany zay alem-panahy ianao eritretra hoe sao de mba niforonina le io manko afaka mamorona site internet daholo ny olon-dreny, sao de mba niforonina ary le izy fa tsy hitanao naiza naiza zany. Sady rehefa mijery an'le site internet n'le Prince Lake Intercontinental University ianao ka ampitahainao am'le fianarana misy eo am'le ILC de ohatrany mametra-panontaniana ihany ianao mifakahazo ve zany ao amin'io le Prince Lake rehefa nijerevako ohatra misy ao an'izany hoe fianarana fandraisam-bahiny, hôtellerie, travel management zany ohatrany hoe resaka transport fivezivezena amin'ny resaka tourisme zany fizahan-tany. Misy ao resaka hoe aviation, ingénieur en aviation zany ianao, misy ingénieur ana génie civil ao, misy ingénieur ana électronique ao, misy zavatra be da be zany ao anatin'le Prince Lake kanefany misy ao hoe textile, mianatra hoe ingénierie ana textile, misy ingénierie en environnement, génie civil, mécanique ohatran'izany. Fa rehefa maheno ianao zany an'le pasteur amin'ny teny de misy co-diplomation ozy am'le université Prince Lake le ao am'le ILC. Fa jerevanao nefa le cursus ao am'le ILC management, marketing, informatique, communication, leadership, agronomie, génie civil ary paramédicaux. Zay tsy misy any am'le Prince Lake University. Ny any misy ao zany de le informatique sy management ary le agronomie angamba mety atao zany satria misy an'le hoe School of Agriculture ao anatin'le site n'le Prince Lake. Fa ohatra hoe le anaran'le izy ary Institut de Leadership Chrétien, fa le leadership raha tsy miexiste any am'le Prince Lake University. Zay aloha zany de efa mampatongatonga sainanao ihany zany fa io zany tokony hatongatonga sainanao satria rehefa mihaino an'le ohatrany hoe condition andehanan'le zaza mandeha mianatra, le mpianatra andeha anatra any ivelany any am'le Prince Lake University am'le fiaraha-miasa io ianao, zay averiko tsara zany fa raha le firenena efatra ny teneniny aloha Honduras, Liechtenstein, Nouvelle-Zélande, Uruguay, samy tsisy any États-Unis aloha zany nefa izy milaza midokam-barotra mipopoka fa hoe any États-Unis le université zay miara-miasa manome le co-diplomation. Fa misafidy ozy ianao am'ireo firenen'ireo zay tian'le mpianatra andehanana zany fa azahoany bourse ozy ireo. Zay zany no nyteneniny. Ary le bourse vola be lazainy fa hoe $32,000 isan-taona le bourse azo. Ary etoan'le Prince Lake University daholo ozy ireo. Nefa tsy alefany any amina fianaran'le Prince Lake zany fa alefany any amin'ny toeran-kafa satria araka nambarako anareo teo de tsy misy ireo firenena efatra ireo tsy misy an'le Prince Lake University aloha. Tao ataontsika mety alefany any amin'ny fianarana hafa any amin'ireo amin'ny université hafa amin'ireo firenen'ireo zany. Fa inona ary ny intérêt nefa ry zareo manana 92 université manerana an'izao tontolo zao. Any zany ny tiantsika tenenina hoe maninona ary izy raha manana ny université any misy 20 manerana an'izao tontolo zao no tsy alefany any amin'ireny université any misy 20 reny le mpianatra miainga avy eto Madagasikara fa alefany any amina firenen-kafa mihitsy. De mbola tohizantsika ihany le fanadihadiana. Afaka mianatra ozy de afaka miasa satria omeny le Prince Lake University asa ozy ireo mpianatra ireo. Zay ozy ny tompony. Mpianatra sasany any ivelany ozy tsy afaka miasa. Fa ny anay ozy tena tonga de afaka miasa mihitsy rehefa alefa any ivelany. Ary mbola pire, etoana ozy mahazo pré ozy izy na mahazo ohatrany hoe trosa zany, mahazo mindram-bola mialoha zany ataonao frais d'avion nao, ny fiaramanidinao ny saran'ny fiaramanidinao mandeha makany amin'ireo firenena ireo. Ary alohanao tsikelikely ozy rehefa miasa ianao. Zany hoe raha lay mpanazany ianao etrehtra de alefany any am'izay fianara hoe ohatran'ireny le any ivelany Arabia Saoudite ko etsiny de miasa sanatria ny vava miteny miasa trano any man'olona lasa esclave le zaza de aveo mbola alainy le volanao zany aveo zay niantoka ny frais anao nakatiko malainay alohanao aloha zay frais zay sanatria ny vava miteny hoe aya tsy havanana ny atsika. Fa mbola misy ohatry ty ndray koa
un grand ohatrany hoe tena goavana be mihitsy zany le Prince Lake University satria manazava le pasteur de hoy izy hoe io Prince Lake University io koa izy de manana chartered flight. Le chartered flight io izy de avion manokana afaka mahazo autorisation manokana miaterira manerana an'izao tontolo zao zay tiany ale. Ka reo mpianatra reo izy raha mandeha amin'ireny chartered flight reny io zany de efa gagagaga ianao de afaka mandeha amin'izay toerana tiany ale zany maimaim-poana ozy ny fitaterany ankizy. C'est un peu trop beau pour être vrai ozy ny teny vahiny. Fa hitanao mihitsy zany hoe omena zavatra tena mirobolant zany le olona mba hiaterena hisarihana azy hoe danza be ty fa raha masendra mandeha amin'le chartered flight n'le Prince Lake University zany tsika de tsy mandoa sarandalana nefa izy manatsitika eo ambonimbony eo misy prêt misy findramam-bola azonao atao andoavana ny frais d'avion anao de zao eo am'izay le manitikitika ny resahako anareo satria rehefa nitapitra izay fanazavana rehetra nyteneniko anareo somary fanazavana tsy maharesy lahatra izay de teo am'izay izy nanatsidika an'le hoe io pasteur io azonao jerevana amin'ny YouTube zany resaka zany teo am'izay izy nanatsidika an'le hoe misy mpianatra zato koa izy omena vatsim-pianarana manokana ary asa io zany le zato le natsona le voalaza fa hoe hiasa any Canada zay le tenentsika teo fa jerevana fa tsy hita misy mpianatra zato koa izy omena vatsim-pianarana manokana fa teo ny nanomboka ny TKA zany rehefa nanazava io pasteur io tao anatin'ny io fahita io resaka amin'ny YouTube io. Raha mandeha amin'ny YouTube nareo de mahita manao ohatrany toge menamena sy menamena sy maintimainty zay izy de misy voziny kely fotsifotsy ao izy ny manazava an'io. Canalnews.net zay no mitatitra an'le resaka zany de ao izy zany manazava hoe misy mpianatra zato izy omena vatsim-pianarana manokana fa tsy teneniko eto izy ny fepetra eo zany ianao de efa tonga saina tsy teneniko eto izy ny fepetra fa rehefa tonga any izy manantona ny ILC izy de maka ny andinindininy teo zany le olona ny voasarika nandeha nakany ary reo olona ny joro vavolombelona nampita ny resaka taty amintsika mbinitsorana am'sao nanombohany fa nadiadiana de nandeha tany de inona le izy voalohany aloha de hoe sady miasa ny mianatra zany zay le hoe any am'le Prince Lake University zay tsy miexiste nulle part ozy tsika ary tsisy any Canada encore moins any États-Unis tsisy koa fa sady miasa mianatra de miasa amin'ina de miasa amina fiangonana fa tsy fantatra mazava moa le izy ok d'accord tsy fantatra mazava le fianarana indray de Prince Lake University zay nijerevana ao fa tsisy ary tsy misy critère takina am'le mpianatra hoe hianatra amin'ny université zany ianao ve de tsy mba farafakely manana bac na mba hoe bac plus 2 na nefa rehefa jerena le Prince Lake ohatra zao hoe raha resaka mandray ohatra zao mbinitsorana efsa ohatra zao hoe resaka informatique zany de BBA de MBA de PhD zay ny diplôma voalazan'le Prince Lake University amin'ny site internet ny fa hoe omeny de kan'izay ianao zany mila manana minimum na bac plus 2 ianao zany vo afaka manao BBA manana bac plus 4 ianao vo afaka manao MBA ary manana MBA ianao vo afaka manao PhD zany zay ny système ny fianarana amin'ny ambaratonga ambony fa reo olona izay lazaina hoe zato ho alefa romena vatsim-pianarana manokana reo de mahagaga fa tsy misy diplôma takina aminy aloha ary ny any testa atao azy tia ny tena mahagaga ny any testa atao azy mbinitsoana efson de testana VIH sida tsy langue akory moi tsy langue tsinitsininy fa testana VIH sida no atao am'ireo olona miisa zato zay lazaina fa hoe ho alefa mianatra sy miasa any Canada reo fa mahagaga le mpianatra le ray aman-dreny sy le fianakaviana zany manomboka mametra-panontaniana hoe ianao efa $2,700 tsy fantatra hoe aiza marina exactement ny toerana andehananao fa de any Canada tsy fantatra hoe exactement aiza marina le Prince Lake University fa de hoe mianatra any ianao tsy fantatra hoe inona ny asa iasanao fa de hoe alefa any fotsiny de miasa amina fiangonana ary ny tena mahagaga de taiza teto ambony ty tany tenao no hiditra amina université de mitaky testana VIH sida tsisy an'zany ngatya diplôma ny takina aminao de hoe nafenao an'ity cursus ty ve anao raha anao MBA anao de aiza ny master anao raha anao PhD anao aiza ny MBA anao zay le zay raha farafakeliny zany zay zavatra teneniko zay fa tsy mitombona mihitsy le izy aloha hatreto zany de betsaka ny mampametra-panontaniana ka ny tena moa efa leo mbonanana am'le resaka hoe fanondranana olona any ivelany io ary io mahasarotiny ny États-Unis raha ohatra zany le Amerikana ka tena nisan'ny Prince Lake University ka manafatra olona zato tonga de miara-mianatra any zany
tsy maintsy efa ambananao reo marika ny amerikanina tsy misy ary ny tiatsika resahana ambintsona evson de hoe alay-panahy zany ny tena hieritreritra hoe inona marina ny tena ao ambadika zay resaka fianarana izay sy ny tena ao ambadika zay resaka hoe asa makany Canada zay fa zay ny teniniko anareo to zay zavatra mitombony ary nanaovako fanadiadiana ary ty rehefa nijerena le site internet le hoe Prince Lake Intercontinental University de site internet reny manko zany de afatarana hoe tamin'ny fotoana ohatran'izao ty no fironina ity site ity bizarrement le site internet eo am'le copyright zany de hoe droitnao zany nanangananao an'io zany ary to droit réservé zay manko matetika rehefa manangana site internet ananao droit ohatrany hoe droit d'auteur zany fa mahagaga am'le Prince Lake University tsisy daty tompoko nananganana azy fa hoe tokony hoe zany hoe 2015 na 2014 2011 fa le izy 2-0-1 copyright 201 zany eo zany efa tamin'ny taona 201 zany tsy haiko avant Jésus-Christ ve zany sa inona zany tsy mitompona zany le izy ilazana hoe fake le site zany ilazana hoe faux zany le izy oska zany natao fotsiny le izy fa ao ambadika zany ianao tsy mahita ary indrindra hoa le adresse teneniny eo de any Porte Villa Vanuatu no tadiaviko daholo presque ville par ville mihitsy ny tany amin'ny Vanuatu azonao tezavina amin'ny internet manko zany ary mora no mitady mandeha amin'ny Porte Villa fotsiny ianao any Vanuatu de pointenao eo le adresse de tokony azo localisena zany na Google Earth io na azonao localisena le toerana fa tsy hitanao io adresse io nanao an'izany fikarohana zany za tsy hitanao io adresse io mbintsona evson maika moa zany fa le any Bucarest Roumanie zay teneniko sara hoe Europe de l'Est zany any tena misy hoe fanondranana ankizy vavy resaka prostitution proxénétisme réseau-na proxénétisme resaka prostitution na resaka fivarotatena entery resaka esclavage humain io zany resaka fanandevozana olona io zany esclavagisme angamba ny tena malaza de misy any am'izany Europe de l'Est zany ka mahagaga hoe maninona ary no any no misy adressin'io Prince Lake University io nefa de hoe université misy 20 ny firenena misy azy ko maninona tsy le mba popoka be any États-Unis ny atao ny adresse hoe any Washington DC ty ataovy ary le adresse ny le any Nouvelle-Zélande nandeha tany Nouvelle-Zélande ihany koa ary mba mahafantatra olona mipetraka any afaka nanaovana fanadihadiana fa tsy afaka nanamarina hoe misy ve le Prince Lake University zany hoe rehefa natao fandinina de tsy miexiste nulle part tsy manana existence tena mitombona zany afa-tsy site internet anankiray zay tsy hitanao ny adresse ny mazava zay le Prince Lake University irehare any le fiangonana fa hoe mpiara-miasa aminy ary andefasany andreo mpianan'ireo na zay fotsiny any ara de tokony hanao fanadihadiana ny fanjakana maika moa fa misy olona zato zay voalaza fa alefa izany any ivelany any tsy hainao hoe aiza any Canada de aiza mazava ty ary ty hoe zao mipotra daholo ny resaka ary nampikatra an'le hoe ex député iny mihitsiny hoe satria aza donona fa miara-miasa amina voalaza fa hoe miara-miasa amina agence anankiray io fiangonana io am'le fandefasana an'ireo olon'ireo any reo olona zato reo any ary magaga de ity le fombafomba fanaovana an'le visa de hoe miara-mandeha any Canada daholo aloha de any nataonao fa rehefa zay tsy voaray de miverina ty a Madagasikara izy ve andany vola aminao ty firianao makany Canada ohatrina nga ariary miara-mandeha makany daholo de zay tsy voaray hony de miverina ty a Madagasikara lefa miverina ty a Madagasikara voaray zany de miasa any aloha de efa bizarre tsisy an'izany fa matoa anao miala eto Madagasikara tokony efa voaray miasa ianao va miala eto mbola tsy niexiste zany processus na recrutement zany raha tsy ambitry zareo de mihoatra an'izany de zao angonina hony ny passeportn'le olona rehetrarehetra le 100 personnes hianatra io zany hianatra siasy io de zareo ihany hony mamboatra ny vizany any mandeha any Canada hony izy mamboatra ny vizany zareo any zany aloha de efa mahagaga koa anatin'le zany hoe somary fitapitana ihany zany le gasy fa tsy mahatakatra satria mety may an'le hoe sitrany mba asany ivelany tsy hoe mpivavaka ty mivavaka be koa ka ahonany amin'ny tany io pasteur zay manko le fanasana aty-do manko rehefa am'le secte zany de mora rebrebena ny olona de aka pasteur be zao kosa ve de andeha mitaka atsika de mandeha anjampany ianao alohanao $1,700 25 millions de FMG ou $700 millions volany zany
fa de mandeha mivatra tanyrazana koa ianao mivatra tamimbaro mivatra fananana zay ananana na mitrosana manjanaboly ahafahanao mahazo sitraneko rehefa tafasa any Canada de averiko tsikelikely mivolanao tsy hainao inona ny zavatra miandranao any satria tsisy zavatra mazavana kely azy mba mivera aloha tena ary mba mandiny aloha satria efa miparitaka loatra ary azadonana fa ny Afrika nge efa taona maromaro zay mbe nitsorana efson efa tena mandeha be mihitsy ny fanenjehana an'le vondrom-piangonana hafahafa hita hoe nefa rano de mamono an'le mpivavaka ao anatiny mihitsy zava-doza nge takany any ivelany any le secte de hoe any pasteur ony de tsy maintsy le pasteur la ony de tsy maintsy miray am'le mpivavaka rehetrarehetra vehivavy ony fa zay ony niteneniny fanahy masy pour dira hoe hitenenana hoe fifamitahana be vata zany le resaka secte ty ary any Afrika any de mibahana be ohatra ny aty amintsika ihany koa satria firenena manitra ny tena njakazakandreo secte ireo aty mora rebrebena manko le mpivavaka rehefa mahantra zany de tsy afaka takatra lalina tsony fa de vonjena ny fanahinao atiny misy ny herinandro fanafahana sy herinandro de délivrance de avenao fa azo arena be raha vao mivavaka aty de vo rebrebin'izay de mandeha manantona de sasany olona ny cerveau ianao maivamaivana ianao somary tsy de mahatakatra firy sa efa mahantra ratsaina de nefa ranao de roboka de tsy azo atao nininina tsony fa efa endoctriné ozy ny teny vahiny efa voasaso ny adohanao de tsy ino tsony mihitsy ianao hoe misy an'izany zavatra any mitompona eto am'le tranga fa zany rehetrarehetra teneniko antsika izany mampiay ahy zany mbe nitsoana efson ary indrindra fa efa manatsidika zay hoe ndika an'izany zavatra ambarako zany tokony mba ho tonga saina na ny fitondram-panjakana aloha satria voalaza fa andeha am'ty volany ty reo ankizy reo zany hoe fa imminent zany ny fandehanany de indray tsy ary tady ty fa raha misy zavatra manahirana ny zareo amerikana de io resaka trafikana olombelona io ary io ny tena mahatonga ny amerikana manakina mahafoana ny vahoaka ny firenena malagasy ao anatin'le tatitra momba ny droit de l'homme ary mihoatra lavitra noho izany zao tsika efa mipotra ny any Arabie Saoudite mipotra ny Koweït mipotra ny any rehetrarehetra ty hoe alefa fotsiny le vehivavy moa ny tena alefa de rehefa aveo kay zany inona moa ty ataon'olona andevo esclave ianao rehefa tonga ary ny tena pira ao anatin'izany de hoe tonga any ianao amin'ny passeportnao alainao de tsy afaka manao ninina ianao tsy afamody ianao de any andevozon'olona any de fatiny efa rany maty mihitsy nge nefa rany mbe nitsohana efson zay ianao vao tonga saina hoe nanao adisoana ve aty fa reny isan'ny olona alefany reny azahoana vola tahaka an'le agence de placement zay nenjehan'ny fanjakana am'izao fotoana zao inge maka vola am'le olona zay mandeha commission ka sanatria mivava miteny ary makamaka vola koty satria misy agence miara-miasa am'le fiangonana am'le fandefasana an'le olona ny am'le université any Prince Lake sady miasa mianatra nefa misy agence raha mahazo bourse zany moa no inona nisina agence fa tsy tonga de hoe ty le université de ohatran'ireny hoe mahazo bourse any France na mahazo bourseuse reny ianao maninona tsy maintsy mbola misy intermédiaire na agence am'le i zany rehetra any zany mampiay adolo tsika tsy miteny hoe manao trafic na personne ny fiangonana io fiangonana io fa tsika kosa miteny hoe be loatra le zavatra mampiay ary rehefa nanaovana fanadihadiana de tena mitombona daholo ny aya ka leo mba jereny ny fitondram-panjakana akaiky io nge any ivelany takany any Afrika ho azy zao de efa enjena mihitsy reny fiangonana fahafa reny indrindra raha vao tena mamotika an'le fiarahamoniny le vahoaka zany nge zavatra mitranga am'izao fotoana izao reo fiangonana zany za tsy manaratsy ny fiangonana zany misy tena hoe fiangonana nisitaka tamina fiangonana zany hoe nititsika tenena de ohatrany hoe reny fifoazana sy ny sisy reny fa misy le tamitamiko hoe de nahazo fahitana avy amin'Andriamanitra de iny ako fa lasa mitory-teny de lasa pasteur ako de lasa zay le manahirana zay tsy manenjika ny fiangonana zany fa mametraka kosa hoe misy réparti ihany tokony mba apetraka misy discernement zany misy fanavahana tokony mba ho takatra ao ary zay ny antony anazavako an'izany ho atsika rehetra mety tsy voatery hoe afaka andehanao an'le fanadihadiana sy fikarohana tahaka ny nataoko daholo na tahaka ny nataonay tao anatin'ny club des journalistes d'investigation daholo tsika rehetra farafaratsy ny mahalala an'izay un homme averti en vaut deux ozy ny teny vahiny mba mahalala ianao zao de afaka mamakafaka tsy fa tsy vetivety de roboka de andeha ako sitrany any Canada ko asy io sady mianatra mbola mandeha amin'ny chartered flight ianao mbola mandeha amin'ny tena dray mahazo pré mihitsy ianao amina frais d'avion sy ny sisa
zay zany le tiatsika noresana zay ny resaka atao fa mbola mitoy ihany moa tahaka ny fanaonay ao anatin'ny club des journalistes d'investigation moa Benso Anefson dia tsy mitsatra zany ny fanadihadiana zay atao fa mitoy hatrany raha misy fanampy vaovao dia tsy maintsy omena antsika ihany mikasika izay resaka izay.